Shalom shalom, shalom shalom ikulam. Manaraka rehetra rehetra manaraka amin'ny Facebook shalom shalom. Bezat Hashem nosika zany amin'ny fianarana ny antsoina hoe midot tovot na ny toetra tsara. Bezat Hashem zay napetraky lalana napetrak'ireo olon-kendry tamiloha. Isika moa zany araka ny mahazatra ny bokin'ny Rabbi Chaim Vital Sha'arei Kedusha mpianatry Ari Kadosh. Izy zany nanoratra an'ity ary fandraisana nanao kory maromaro isika mikasika an'izay boky izay ho an'izay mbola tsy nahita moa zany Bezat Hashem afaka mijery ary manaraka ao amin'ny page Facebook ao daholo ny kory isika nanomboka tamin'ny voalohany mihitsy. Tena naka fotoana satria zava-dehibe ny fianarana moa zany tsy fahitsiana ny antsoina hoe toetra ratsy na midot raot izay mifandray amin'ny antsoina hoe yetzer hara na ilay ilany ao anatin'ny tsirairay misy ny antsoina hoe atsoina hoe ilany ratsy zany ohatra hoe fitinana kely fotsiny hevitra. Dia indrindra moa zany ny amin'ny rehefa teo hoe hianatra Torah ary hiaina ny Torah fa tsy hoe mianatra fotsiny, miaina ny Torah dia eo amin'ilay izay ilay afatry Rabbi Chaim Vital sy ny ireo olon-dehibe feno fahendrena tany aloha mampianatra hoe ny midot tovot no atao no avoaka voalohany alohan'ny hiditra eo fianarana Torah sy fanatanterahana ny zavatra ianarana ao anatin'ny Torah. Inona moa antsoina hoe midot tovot dia amin'ny teny gasy izy hoe toetra tsara. Dia izay ilay nampianarin'ny Rabbi Chaim Vital hoe aleo lavitra hozy izy olona anankiray mahavita mifehy ny toetra ratsiny, ary isika efa niresaka ny toetra ratsy anankitelo ilay mikasika ny hoe fahatezerana na fiheboheboana. Iny ny voalohany indrindra, iny antsoina hoe toetra ratsy voalohany. Iny zany mila ahitsy dia inona ny toetra tsara mifanohitra amin'izay antsoina hoe fanetretena, manetry tena na anava. Ny mida faharoa fandray amin'ny antsoina hoe toetra ratsy ny resaka hoe fampiasana ny vava, tsy mitsahatra mihitsy ny vava na miresaka amin'ny zavatra rehetra hita tonga dia tsy maintsy miteny, mivoaka foana ny fitenenana. Dia io amin'ilay zavatra mivoaka amin'ny vava na lainga na anaratsiana olona na anambaniana olona na andokafana olona koa. Izay rehetra rehetra mivoaka amin'ny vava zany mila tandremana tsara. Izay no tenenin'ny afatra tao amin'ny fampianaran'ny Rabbi Chaim Vital hoe tandrema ny vava ary izay zavatra izay koa ianarantsika amin'izao vanim-potoana fanisana ny antsoina hoe Homera zao, satria mamaky tsika amin'ny antsoina hoe Pirkei Avot na ireo fampianaran'ireo ray aman-dreny tany aloha na Avot zany ny antsoina hoe razambe. Dia ao anatin'izay Rabbi Shimon ben Gamliel ao anatin'ny chapitre voalohany milaza hoe tsisy tsara indrindra, tsisy zavatra hita moa izy zany mianatra tamin'ny miara-mianatra tamin'ny olon-dehibe, olon-kendry tany amin'ny androny. Efa tany na zareo tany amin'ny andron'ny tempolo faharoa. Dia izy zany vao kely dia niara-niaina ary nianatra nakatahaka an'ireo olon-dehibe tamin'ny androny. Dia izy hoe ny zavatra voaraiko izy tamin'izay fampianarana izay sy ny fotoana rehetra rehetra naniko tamin'izaho mbola kely dia ny fahanginana. Tandremany tsara hoy izy ny zavatra mivoaka amin'ny vava hoe mangina zany izy dia mihaino ny olon-dehibe, olon-manam-pahendrena sy manana ny tahotra ny ao ambony, tahotra ny hava. Izay zany ny toetra ratsy faharoa. Averintsika manao averina kely fotsiny inona zany hoe ny zavatra efa resantsika tao aloha. Sareny ho an'izay te handalina an'izao zavatra resantsika amin'izao afaka miverina amin'ny kory limodimina natao tany aloha tany mikasika ny hoe inona daholo ny antsoina hoe toetra ratsy sy ny toetra tsara izay tokony ho ahitsy zany ao apetraka. Dia dikan'izay zany amin'ny fampiasana ny vava, inona ny toetra tsara na fahendrena fanohitra amin'izay ny antsoina hoe fahanginana. Miteny rehefa ilaina ny tenenana. Zay Bezat Hashem. Dia ny anatin'ny Torah indrindra moa zany ho an'ny olona manaraka Torah rehefa miteny miresaka foana miaraka amin'ny Torah. Fa Bezat Hashem averako nareo
ho an'izay te handalina an'izay araka ny teneniko ihany a, mijery ao amin'ny Facebook. De ny toetra ratsy fahatelo ny antsoina hoe tahavà na ny ireo fafinaretana rehetra mifandray amin'ny vatana. Fafinaretana zay sy mifandray eto amin'izao tontolo iainantsika zao koa zany satria ny vatana moa zany a trandraka foana fafinaretana, plaisir moa zany izy amin'ny teny frantsay. De ny fafinaretana eo amin'ny lafiny araka ny hitantsika fotsiny zany eo amin'ny lafiny voalohany indrindra sakafo satria misy ny vatana no mitaky an'izy de ny tsiron'ny sakafo zay de efa izy ao anatiny. Ary tsy vitan'ny sakafo fa misy koa ny firaisana, misy ny fihetsika rehetrarehetra mikasika ny esody ho an'izay manala azy a, de tsy vitan'izay koa fa ny fiainana eto amin'ity tontolo ity tandremana. Tsy eto fandalovana fa za mieritreritra hoe eto ihany no fiainana. Zay zavatra zay a no mahatonga ny olon-kendry tany aloha miataka lavitra ny fiainan'olona tamin'ny andron'ny zareo ary tamin'izany. Ny fomba fiainan'zareo tsy mitovy mihitsy amin'ny fomba fiainan'olona rehetrarehetra zay any ivelany satria fantany mahafantatra satria mianatra ary manamboatra foana ny toetra, mahafantatra ny tanjona andalovana eto amin'ity tany ity. De mifanohitra amin'izay hoe fafinaretana zay zany a na le fitiavana ny zava-misy takiany vatana raha ohatra ka fitetsika ohatran'izay de ny antsoina hoe prix-shoot zany indray a tsy fitiavana ny antsoina hoe fafinaretana ohatrany hoe tena miaina amin'ny azahoana ivelomana. Sakafo rehefa misakafo de misakafo ho amin'ny zay maha-izy azy, tsy manao voky be. Mitovy amin'izay rehefa matory a de matory tokony an'izay mety mampatory fa tsy tokony matory be sy ny sisa sy ny sisa. Ny fafinaretana rehetra zany zay ny toetra ratsy fahatelo. De ny toetra ratsy fahaefatra ary zay ny farany ny antsoina hoe atsovoto na ny alahelo, tsy mety faly, misy taintainana zany antsoina hoe dépression. Zay koa toetra ratsy. Rehefa misy zavatra mitranga de ny ratsy foana no tazana. Zay koa anisan'ny satria efa ao anatiny efa tsy mahita an'le zavatra tsara zany ao anatin'ny zavatra rehetra izay mitranga fa tonga de any amin'ny ratsy foana ny hevitra no mandeha. De zay zavatra zay mahatonga ny olona anankiray mety tsy moa zany hoe misy an'izay antsoina hoe dépression zay na midina zany ny moral raha ohatra ka ataontsika an'izay. De zay koa nefa izy ny olon-kendry tany aloha zany a dingana fahaefatra ny antsoina hoe toetra ratsy. De ny fanampiana an'izay ary ny fanitsina an'izay voalohany indrindra hafaliana amin'inona fa tsy hoe falifaly amin'izao, faly satria fantatrao a ny lanjan'ny zavatra anananao amin'io fotoana amin'ny toerana misy anao. Zay ny olona vao afaka miteny hoe faly na misy hafaliana fa tena hafaliana tena izy fa tsy hoe hafaliana zao hoe ndao fa te ho faly za tonga de faly tampoka. Tsy zay mihitsy le izy. Fa le zavatra anananao a fantatrao ny lanjany, fantatrao hoe avy aiza io no azonao io zavatra io ary aiza maninona tsika eo amin'izay toerana zay amin'izao fotoana zao. Rehefa azo zay, rehefa fantatra zay a, zay vao afaka mahita zavatra tsara ao anatin'ny zavatra ratsy. Fa raha ohatra ka tsy hitanao intsony ny lanjan'ny zavatra anananao de manjary ratsy foana ny hita, tsy mahita mihitsy ny zavatra tsara ao amin'ny zavatra anankiray. Reo zany a le toetra ratsy antsoina hoe midautre haute zay mila betsaka ho amboarina zany de ahoana fanamboarana an'izay. Zay no mahatonga an'ireto ty boky Sahary Kidosha ty ianarana satria eto miditra mihitsy ao amin'ny tsiambaratelo ambadika ny reny toetra ratsy anankiefatra reny. Itsika tamin'ny farany zany nijanona tamin'ny resaka hoe tsadika, izy ny antsoina hoe tsadika na le olo-marina. Mbola tsy antsoina izy olona hoe hasida fa mbola tsadika. Tsadika araka ny hitantsika teo a olona mbola vao eo am-panerenan'ny toetra ratsy. Manamboatra izy, indraindray izy mety mbola tezitra fa miezaka foana izy mba tsy ho tratran'izay intsony. Zay no antsoina hoe olona tsadika, mbola miady zany izy eo amin'ny antsoina hoe midautre haute na amin'ny toetra ratsy satria eo amin'ny fanamboarana. Rehefa manamboatra moa zany tsy maintsy mila miady fa miady amin'izy, miady amin'ny telany ihany. Ny tenantsika ihany no iadivana satria itsika ihany no voalohany indrindra no fahavalontsika ny tena marina. De ao anatin'izay izy a, reto zany misy dingana, misy mitsivaotsy satria mifandray amin'ny mitsivaotsy na ireo didy napetraky ny Hasema ao anatin'ny Torah
ny fitandremana sy ny azahoana antsoina hoe fahendrena. Dia reto misy tonga isika tamin'ny dingana antsoina hoe le varavarana fahaefatra, lasa misy isika eto izy. Ady mikasika ny eo amin'ny antsipirihiny ozy izy mikasika ny dingana antsoina hoe tsadika, varavarana fahaefatra. Dia nizarahan'ny Rabbi Chaim Vital anaky 5 ny karazana mitzvot izay ho hitany afaka tanterahany olona anankiray izay manaraka ny Torah. Ny hitantsika tamin'ny voalohany hoe mitzva na ny didy mitzvot rehetrarehetra izay iainana andavanandro mikasika ny fivavahana sy ny andro tsotra. Efa avelako zany nareo mijery an'ilay cours nafantsika tamin'ny mikasika an'izay. Dia ny dingana faharoa na sokajana faharoa ao anatin'izay hoe mitzva satria nizara ny dinina izy. Ny faharoa dia ireo mitzva na didy izay mifandray amin'ny fotoana. Inona zany? Rehefa ohatra hoe tsika miresaka sabata zany tsy maintsy yom hashevi'i na andro fahafito. Tsy teny hoe sabotsy fa andro fahafito. Dia tsy vitan'izay fa ireo yom tov na ireo fety ohatra hoe Pesach, Pâques. Dia mila misy fotoana zany izy fa tsy afaka tsy tanterahana isan'andro andavanandro fa misy fotoana manokana mihitsy anaovana an'ilay mitzva, anatanterahana an'ilay mitzva. Izay zany hoe ohatra hoe Pesach, Shavuot, Sukkot, ireo fety telo ireo dia andro anankiray anatin'ny taona iray fa tsy afaka atao isan'andro. Dia misy koa avy eo izy ny sokazy fahatelo mitzva izay afaka tanterahana rehefa tonga ny fotoana anatanterahana azy. Araka ny hitantsika atao ohatra zao hoe ny mikasika ny hoe fanaovana brit mila ho an'ny zanany. Izany zavatra zany mila manambady aloha ilay olona. Izay zany rehefa tonga ilay fotoana dia mila manambady ilay olona dia efa mahazo zanakalahy, satria io koa mety manana zanakavavy fa rehefa mahazo zanakalahy dia mila manatanteraka an'ilay mitzva antsoina hoe didipotra na forazaza na brit mila. Izay zavatra izay tsy ho tanterahana koa isan'andro fa ilay fotoana no tonga rehefa avy eo dia amin'izay fotoana izay vao afaka tanterahana ilay mitzva. Dia nanomboka antsika tamin'ny farany fa tsy vita ny mitzva mikasika ny mitzva izay tokony ho trandrahan'olona anankiray ho tanterahana anatin'ny fiainana andalovany amin'ity tontolo ity. Iny dikan'izay ilay izy tsy hoe tonga tampoka fa ilay olona mihitsy no tokony miezaka, misy ezaka ataony zany anatanterahana an'izay sokajina mitzva zay hoe ohatra zao misy anankiray hoe manorata Torah. Tsy mijery zay satria tsika teo nijanona tamin'ny farany. Mikasika ny izy teo Ashlishi 5:7 Arevi'i le afrisha Trumat Gedolah. Resaka aloha izany voalohany hoe anokana an'ilay anjara antsoina hoe Trumat Gedolah, anjara lehibe ho an'ny pretra Kohen. Zany zavatra zany mila Kohen voalohany indrindra. Dia mila tsy vitany hoe mila Kohen hoe misy fantatrao zany fa eo ilay Kohanim na ny pretra fa mila koa zany ilay olona manana tany voalohany indrindra. Dia efa anatin'ny tany io mamokatra ny tany satria namboly izy. Dia misy anjara tsy maintsy avela ho an'ny pretra Kohen, Kohen. Sorona Ezra Hashem Bezvetia. Shalom shalom Rabbi Chaim Ishai, shalom tonga soa. Sao dia misy maheno ve? Shalom, maheno. Shalom לכולם, איזה דבול ניו. Shalom Rabbi Ishai. Shalom רבנית דבורה. Iny tohizana zany ilay izy. Dia efa nanomboka antsika anreto fa tohizana zany ilay izy. להפריש תרומת מעשר, להפריש תרומת ראשון, להפריש מעשר שני, לתקן פאה ולקט ושכחה ופרט ועולות. Le anjara rehetrarehetra izay mila tsoahana, mila atokana ho an'ny Kohen, dia avy eo ho an'ny Levi, dia avy eo ho an'ny mahantra rehetrarehetra reny. Dia misy koa hoe vokatra avy amin'ny inona moa izao voly
ohatra hoe varim-bazaha ohatra na vary tsotra de efa mila anaovana an'izay troma zay mitsva zay. De misy koa vokatra avy amin'ny hazo maniry misy voankazo zany, manome voankazo Bezat Hashem. Matetika le Kohen Behema Tehora, fanomezana ho an'ny Kohen hozy izy ny biby voalohany teraka zay madio. Biby madio iny dikan'izay tsy le biby fady antsoina hoe ohatra ny fantatra zay tena fantatra indrindra zany zao de hoe ny kisoa ohatra na teraka voalohany misy kisoa kely voalohany zany teraka iny tsy amena Chazve Shalom an'ny Kohen satria biby tsy tahor tsy madio fa maloto tame. De zay zany anisan'ny mitzva mila trandrahana hoe misy tanjona zany ho an'ny olona anankiray anatanteraka an'izay mitzva zay. Lifdot patah hamor, anolo an'le zaza zany hoe ataontsika hoe zaza ve ny zanaka biby anolo ny zanabiby voalohany ataontsika zay angamba zanaky apondra voalohany hamor. Le arof patah hamor mitovy am'izay koa nata revi'i izy teo neta reva'i neta reva'i zay misy teo zay le rehefa misy olona anankiray mamboly hazo voankazo de mila miandry amin'ny taona faefatra iny izy zay vao mahazo mahazo mihinana ary ohatra hoe varotany amidiny zavatra azafady de zay izy vao mahazo mampiasa ny vokatra fa mandritra ny 3 taona zany ireo vokatra rehetrarehetra reo tsy azo ampiasaina, tsy azo amidy, tsy azo hohanina. De alohan'ny ihinana amin'ny taona faefatra mila mitondra ny anjarany ho an'ny Kohen, zay le hoe azadino ny mitondra an'izay ho an'izay manana ina moa manana tany misy hazo manome voankazo. De Zora le Haim de Keva manome an'le anjara tokony homenan'ny Kohanim rehefa mamono biby anankiray misy ohatra hoe korban toda na sorona fisaorana ho an'ny Hashem na de misy anjarany tsy maintsy atokana ho an'ny Kohanim fa tsy hoanina Chazve Shalom. Iny reny zavatra reny koa amenan'ny Kohen daholo. Reshit Hagez zany dikana an'izay le anjarany antsoina hoe gez vetivety dikana an'ity gez sady mesh gez avy amin'ny ahoana natoko amin'ny teny gasy ina moa laine amin'ny teny gasy azafady volon'ondry ataontsika an'izay volon'ondry na volom-biby satria volon'ondry le izy satria zay misy koa misy an'izay zavatra hoe misy anjara rehefa manao an'ilay rehefa manapa volon'ondry anamboarana akanjo de misy natsoina koa hoe reshit anjarany reshit zany misy azafady le misy mitzva antsoina hoe reshit agez rehefa tapahana ny volon'ondry amin'ny voalohany indrindra de ny reshit iny amena koa any Kohen dehibe Bezat Hashem. Ila aroch peter hamor fandinisika zay le hashiv aveda mamerina ny zavatra very izy misy hoe misy zavatra n'olona adino any ivelany de fantatra ohatra hoe misy soratra anaran'le olona eo misy alaha avelokany reto ny anaran'le alaha fotsiny anaran'ireo lalàna
tokony tanterahany ilay tsadiky ilay olona anankiray zay te hiakatra foana amin'ny dingana spiritual ary te ho endry. De reto mitzva na ireo didy tokony tanterahany. Fa averiko ihany reto anarany fotsiny. Fa misy lalàna lehibe miafina fa ambadika an'ireo anarana rehetrarehetra zay rehetratsika ireo. Ohatra zao misy lalàna anankiray mikasika an'izay hoe le hashiv aveda, mamerina ny zavatra adiny na zavatra very. Misy lalàna ao anatiny raha ohatra misy anarana ve le izy voalohany indrindra any anatin'ny Reshut Harabim sa Reshut Yahid le fitaovana no very. Ino dikan'izany Reshut Harabim na Yahid toerana ahoana zany toerana zay andalovan'olona be dia be zany ho an'ny be sy ny maro, toerana ho an'ny be sy ny maro sa toerana ataontsika hoe Yahid zany manokana voatokana. Ino dikan'izay na ao an-trano na any ivelany tena marina. Misy lalàna koa anatin'izay de le zavatra ve misy lanjany be, misy anarany ve le izy sa tsisy, fantatra ve ny tompony sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatin'ny synagogue ve izy sa tsy anatin'ny synagogue ve izy hoe be dia be zay zany hoe tia titre fotsiny le anaran'le mitzva fotsiny fa feno lalàna ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra vakitsika zao. Le avy de le hashiv gezel de ho an'izay mamerina koa ireo fitaovana zay nangalarina ozy izy, misy nangalatra de mila mamerina, zany koa mitzva zany. Le alvot la goy be ribit tia alovakina mampindrana ozy izy, ohatrany hoe manao mampindrana vola amin'ny goyim fa miaraka amin'ny intérêt. Goy be ribit. Tasany alovakina aloha fa io mantsy misy mampanjana vola. Ahoana zafady? Mampindrana sa mampanindra c'est une question? Le micro? Mampanjana vola. Mampandrana vola, ay, toza. Mampanjana vola. Ay, mampanjana vola. Zay aizana vola amin'le intérêt, toza. Mampanjana vola amin'ny goyim ozy izy. Tasany. Ligne gauche la nokhri. De mila koa izy mitaky, io koa mantsy alaka koa io. Mitaky ny zanabola amin'ny nokhri. Izy goy intsony zao izy zao fa nokhri. Teo izy goy na vahoaka. Zao ny nokhri. Inona masana fa goy sy nokhri? Azafady. Abi Khaimishay. Ny goy jiosy. Ahoana? De nokhri panosy. Ny goy lazana ny tsy jiosy. De nokhri lazana ny mpanomposana. Goy zany tsy mpanompo sampy. Teza raha tasiny. De nokhri zany tsy goy. Fa ino? Tafiditra ao anatin'ny goy ihany izy fa ny sokajiana izy eo. De misy samihafa azy zany reo anankiroa reo matoa natao samihafa. Samihafa le izy. Ny goy ny olona antsoina hoe mpanompo sampy na manao avodazara, raha ohatra ka zay ny tena ny terme tokony resahana amin'ny hébreu de antsoina hoe akum, oved, kohav, ou mazalot. Na manompo ny kintana sy ireo vintana. Zany ny antsoina hoe idolatra. Fa eto sady tsy akum no ampiasaina fa goy voalohany vahoaka sy nokhri. Nokhri indray antsoina hoe olon-tsotra. Olona tsotra zany nokhri amin'ny teny frantsay mantsy gentil. Tsy hoe tsara fanahy, tsy hoe gentil tsara fanahy fa olona manao zany andikan'zareo izy. Misy anatin'ny
baiboly amin'ny teny gasy misy dikany misy teny zay ampiasainy zareo. Olon-tsotra sa Gentilisa. Gentilisa zay ny antsoina hoe nohri. De maninona no novana le zavatra. Misy anankiray goy rehefa hoe mivarotra azafady rehefa mitaky vola mitaky an'le zanabola azafady amin'ny nohri ozy izy. Zay mitzva fa amin'ny goy ve izy mitzva sa tsy mitzva ametraka fanontania fotsiny za fa beokana reo feno rehefa manokatra Mishna, Talmud, Gemara de any no teny mahita tsara ny hoe inona tsara zany zavatra zany bezatasiana. Fa eto tsika manidina fotsiny mandalo fotsiny tsika. Ligne gauche la nohri. Le Abed Avoda Zara. Mitzva anankiray. Izy mahavita manao an'izany. Mila potena ozy izy ny Avoda Zara. Le Aved Avoda Zara. Mitzva zany. Raha ohatra zany ianao mandeha amin'ny toerana anankiray ka mahita bolongabato satria de misy olona mivavaka amin'ny bolongabato io. Mila vakiana le zavatra. Mila potena. Mitzva zany. Abihain Ishai na olon-kafa. Ahoana zao raha ohatra ka mivoaka ny ivelany de mahita zavatra ohatran'izay. Mitzva tonga manatrika anao hoe tanterao zay mitzva antsoina hoe le Aved Avoda Zara. Inona natao? Tazanao le zavatra tonga de mitzva milaza anao teo io zavatra io. Vita ve zany amin'izao fotoana? Ahoana nataonao Abihain Vital? Tsy haiko na miteny anao fa mbola maty tsy mandeha ny micro azafady. Miandry valiny Maheno ve raha? Zao vao maheno. Maheno ve raha? Faroka Hashem. Tonga de migadra. Ny olana kely migadra vao manombotika an'ireny faharovany fanjakana ireny. Ay, de ahoana zany? Satria le izy mitzva. Dikan'izay no dika mitzva. De Bezrat Hashem misy fomba hafa miteny azy. Fomba hafa. Fa Bezrat Hashem. Eto le izy miresaka ny olona anankiray antsoina hoe tsadika, izy no mila manatanteraka azy. Izy tsy miteny hoe ahoana no manatanterahana azy. Bezrat Hashem. Fa ny ahafantarana fa zavatra zany mila tanterahana, mila olona le izy zany tsy vitan'ny olona tsotra manao an'izany. Satria raha ohatra ka nitahotra mipetraka amin'ity tontolo ity fa tsy mitahotra amin'ny Hashem no ananana de tsy ho vita mihitsy io zavatra io. Tsy havita manatanteraka an'izany mitzva zany hoe potena ny Avoda Zara satria ny Avoda Zara mametraka fanontaniana za inona zao no antsoina hoe Avoda Zara eo anatin'ny Torah, ao anatin'ny fampianaran'ny Hashem. Amindreo finoana rehetrarehetra misy. Alefa azafady. Mandeha ve? Zao mandeha. Ny Avoda Zara ao anatin'ny Torah ohatra zao hoe ny Ashera zao ohatra. Inona le hoe Ashera? Le Ashera io hazo de namboarina natao manome endrika tsaratsara bika de lasa hivavahana le izy avy eo. De inona koa? De le araka ny le zavatra nolazaina teo le hoe akomo.
dia ny manompo ny kintana sy ny vintana ihany koa dia anisan'ny tafiditra ao anatiny hoe fanaovana voadazara zany. Dia fanontaniana zany ny Zany hoe amin'ny fomba malagasy misy ny antsoina hoe vintana. Dia ny vintana koa mifandray amin'ny kintana. Dia amin'izay fanontaniana za aiza ho aiza zany izay Ezra Tashem ny zavatra le nolazaina teo dia hoe manompo an'ireny. Izany hoe ny tokony rehetrarehetra zany dia apetrany ao anatin'ny ny atao hoe kintana sy ny atao hoe vintana. Fa tsy eo amin'ny Hashem. Ezra Tashem malagasy ara misy ny atao hoe manarim-bintana. Izany hoe mba hihoatra an'iny mazaly iny izy fa tsy ho feheziny intsony. Tozara. Izay ny ao anatin'ny Torah, tonga antsika amin'ny Torah ilay izy. Ny taranaky Avrahama dia manana an'izay hery ekarana ao amboniny antsoina hoe vintana. Inona dikan'izany hoe miakatra ambony vintana? Rehefa mamaky anatin'ny Torah, Avrahama nanontany nisy fanontaniana napetrany tamin'ny Hashem, dia hoy izy Hashem hoe miakara hozy izy any ambonin'ny kintana, habakabaka sy ny kintana. Iny ny toerana eo no asiana azahoana an'izay fampianarana izay hoe fantaro fa taranaka Avrahama tsy ho voadidin'ny vintana. Satria ny olona mipetraka ao ambanin'ny vintana tsy afa-manoatra, fa ny vintana no mitondra ny fiainan'ilay olona. Ohatra zao misy olona anankiray teraka amin'ny volana anankiray dia misy vintana miaraka aminy. Dia ao anatin'iny no azahoan'ilay ankizy antsoina hoe toetra. Inona dikan'izay? Raha ohatra zany ilay olona tsy mahafantatra voalohany indrindra inona antsoina hoe vintana, dia tsy fantany hoe inona ilay hery mitondra ny fiainany. Raha ohatra zany miteny hoe tsisy an'izany vintana zany fa tonga dia mino dia mandeha. Ezra Tashem, mila fantarina fa ny zava-misy amin'ny tsy hita maso tsy ohatran'izay, fa ilay zavatra misy satria zavaboary daholo ny vintana, zavaboary, ny kintana zavaboary, ny masoandro zavaboary, ny volana zavaboary. Ary ireo zavatra ireo namboarina talohany nanamboarana ny olombelona. Inona dikan'izany? Efa napetrany Hashem ny zavatra rehetrarehetra azahoan'ny olombelona hiasa rehefa avy eo. Dia ny olona zany miteny hoe raha ohatra ny olona anankiray mihevitra hoe tsisy tsy mi-influencer anazy zany ny vintana. Ezra Tashem, ohatra miteny zany ianao hoe zavatra nataon'ny Hashem rehetrarehetra nandritra ny 9 andro tsisy dikany. Fa za zany tena hoe zany tena izy. Zany no antsoina hoe gava na tsy fahalalana ny tena marina. Dia izay ilay hoe ao anatin'ny Torah ny zanak'Israel na taranaka Avrahama indrindra mipetraka ambonin'ny vintana 12. Ireo vintana 12 ireo inona dikan'izany hoe mipetraka amboniny? Tsy voa-influencer, tsisy herin'ny vintana zany hoe afaka ovana. Raha ohatra ianao teraka tamin'ny volana anankiray ka misy ny herin'ny volana io miaraka amin'ilay vintana ao amboniny io no mitondra anao, izay no antsoina hoe toetranao. Izay mahatonga ny olona miteny hoe izay foana ny toetrako hatramin'izay, tsy hiova. Raha vao izay no tenenina dikan'izay ao ambanin'ny mazalà na ao ambanin'ny vintana ilay olona mipetraka. Fa ny zanak'Israel na ny taranaka Avrahama miteny hoe izay ny vintana mitazona ndazy fa hiakatra ny ambonin'io vintana io za dia izany mandidy fa tsy izy. Amin'izay fotoana izay tsy ny vintana no topoina hazo shalom satria izay no antsoina hoe avoadazara, satria misy ny olona manatra an'ilay antsoina hoe horoscope sy ny sisa dia ireny no topoina. Rehefa anao manompo an'ireo inona dikan'izay efa ao ambaniny ianao izay. Izay no antsoina hoe avoadazara na fanompoana sampany, fanompoana an'ilay kintana sy volana. Fa ny fomba malagasy izay teneniko amin'izay hoe fomba malagasy manarim-bintana zany olona mipetraka any ambonin'ny vintana, mahavita miakatra ambonin'ny vintana ary manamboatra ary mandidy ny vintana. Zany no satria tsy adino zany fa tsy ireo no mitondra ny fiainana fa Hashem na Zanahary. Amin'izay fotoana izay tsy avoadazara mihitsy izany zavatra izany. Ezra Tashem. Todara. Dia avaida avoadazara. Izay mahatonga koa hoe amin'ity mitzvah ity hoe mila potehina hozy izy ny avoadazara na ny toerana fanompon'olona sampy. Ohatra zao ny zanak'Israel efa manaraka Torah tsy afaka miditra anatin'ny eglizy fa maninona apetraka hoe fanontaniana. Nefa izy afaka miditra any amin'ny antsoina hoe moské raha ohatra ka te hanao hivavaka.
fa maninona tsy afaka miditra amin'ny toerana anankiray le fiangonana antsoina hoe eglizy. Feno sary fanaovana, feno sarina voadazarao, sary fanompon'ny olona, sary tompon'ny olona moa zany. Feno sary nefa ao anatin'ny didy folo tsy azo atao sary, ary tsy vitan'le hoe sary ao anatin'le toerana fotsiny fa le zavatra esana ao anatin'ny toerana ohatran'ireny koa efa tsy izy satria nampidinina nasiana moa zany hoe nasiana sary ary tsy vitan'izay fa natao olona natsoina hoe zanahary, zany no antsoina hoe avoadazara, zany no antsoina hoe fanompoana sampy. Fa meza tasemy zay koa mahatonga hoe tsy afaka miditra satria zava-doza be zany, tsy hoe zava-doza, ny olona manaraka ohatrany hoe tsy mahita tsony ny antsoina hoe spiritualité rokhani, tontolo ara-panahy ny olona manao zany satria efa nampidinina lasa tapahana zany ny fifandraisana amin'ny tontolo iainantsika eto sy ny zava-misy, ny réalité, ny zavatena misy any ambony, any amin'ny tontolo tsy hita maso. Dia manjary mihevitra hoe zany manjary manana idéologie sy finoana ohatran'izay dia hoentiny moa zany izy averiko ihany fa ireny zavatra ireny nampidiry ny mpanjana tany. Ny fomba malagasy, ny fomba fivavahana malagasy tsy tamin'izany mihitsy, tsy misy mihitsy ny hevitra hoe Andriamanitra zany natao ampidirina anaty vatana na anamboatra sary vongana dia iny no vavahana. Hazo be shalom. Fa noentina avy any ivelany izy dia lasa iny indray no topoina dia hatramin'izao izay no mbola mitondra ny firenena. Ary izay ny finoan'ny firenena. Dia ny finoana tena izy naratsiana. Ary iny mihitsy fa le atleata. Aleo atao tsikevikev. Ringof anochi, les aved avoda zafanke, les tzadek moznaim ou mishkalot ou midot. Inona indray ozy izy? Rehefa mahita biby mizaka zavatra mavesatra ozy izy dia mila manampy azy, alahako zany. Ohatra hoe misy omby mitondra entana mavesatra na apondra, ataontsika hoe apondra satria izay ohatra anatin'ny Gomara. Ny apondra mitondra entana mavesatra ozy izy. Averiko ihany ireo zavatra ireo misy kôdy ao ambadikany fa tsy aza raisina, afaka raisina mivantana hoe tena apondra mitondra entana. Fa inona ny tsiambaratelo ao ambadikany antsoina hoe apondra, inona ilay entana hoentiny. Dia maninona ny olona mila manampy an'ilay apondra hoe ataovy asoro izy zany misy entana tokony asoronao mba azahoan'ilay apondra mizaka an'ilay entana. Alaha zany lalàna. Ou mishka ou Azov ta'azov Hakem takim. Voalohany ilay olona manonompoana anarana Hashem. Ahoana moa zany? Tsy hoe manonompoana fa ilay olona mizatra ahoana moa zany? Zatra mampifanta teny hoe zany mifanta azony Michel zany olona mijure zany miteny anarana Hashem izy hoe tandremo amin'ny anarana zao natao. Mianina. Mianina? Mianina. Mianina. Fianianana. Ay. Mianina. Ilay olona hoe amin'ny anarana zao ho sitrana anao. Eza tasiny. Zany tandremana ozy izy. Tandremana. Ary indrindra eto amin'ilay hoe Azov rehefa
misy olona anankiray izy tafiditra amin'ny trano fitsarana. Dia misy koa nefa mitzva positif amin'izay fotoana zay. Ny miteniteny foana manonompo ny anarana Hashem tsy azo atao fa raha ohatra hoe hanany trano fitsarana ilay olona tafiditra any ka ho fantany izy fa tsy meloka. Dia amin'izay fotoana zay misy mitzva mila manonona ny anaran'ny Ibikevavike Hashem ao anatin'ny fitsaranana azy. Satria eo izy tena madio ny fony, tena madio ny zavatra, ny fony sy ny sainy hoe tena tsy nanao an'ilay zavatra izy. Dia zay izy vao mahazo alalana satria manao an'izay hoe fianinana zafady maninona izy teo? Inona ilay terme teo zafady? Ilay teny teo? Fianianana. Fianianana. Raba. Zay amin'izay fotoana zay vao mila manao an'izay manarateraka an'izay mitzva zay satria zay izy lasa mitzva positif. Mitzva na didy mila tanterahana. To send away the mother bird. Dia ny anankiray indray mishloach haken. Inona zany hoe mishloach haken Rabbi Chaim Ishai? Yay. Mishloach haken lishloach avy amin'ny shaleach mandefa ny renim-borona eo ambonin'ny tranom-borona. Azahoanao maka ny atody. Zay alaka lalàna ilay izy. Raha ohatra zany mametraka fanontaniana fa inona ny idiran'izany zavatra zany? Maninona tafiditra ao anatin'ny Torah ny hoe misy mitzva didy anankiray izay tokony ezahan'ny olona anankiray ho tanterahana hoe mahavita manao anazy izy indray mandeha anatin'ny fiainany. Dia misy izy mitzva anankiray raha ohatra anao mandeha tongotra any ivelany dia mahita tranom-borona misy atody dia alainao izy, tianao alainao izy io atody io dia tandremo nefa ny renim-borona eo amin'ny mikotrika an'ilay atody. Dia zay misy mitzva anankiray. Mitzva avy erika any didy napetraka Hashem. Roaso izy ilay renim-borona ho lasa lavitra. Dia zay anao vao dia aleo izy ilay atody. Dia inona zany ny ataon'ny renim-borona rehefa mahita an'izany? Mikikika izy. Kody ngeza be io mitzva anankiray io an'izay mahazo an'ilay izy. Hashem fa lehibe ny tsiambaratelo ambadika an'io mitzva io. Fa dia inona hozy izy ny Gemara rehefa olona manatanteraka an'izay hozy izy dia ho lava ny androm-piainany. Dia fanontaniana inona ny idiran'ny halavan'ny androm-piainana amin'ilay hoe roasinao ny renim-borona nefa izy mikotrika ny atody zany. Reny alaka anankiray. Io ny antsoina hoe chok. Chok zany lalàna izay tsy ho takatry ny sain'ny olombelona fa Hashem no miteny hoe tia tanterao. Anisan'izay ny antsoina hoe Shabbat zao chok. Ny io lishloach haken chok koa io tsisy olombelona hieritreritra hoe mahita tranom-borona misy atody misy renim-borona eo ambony dia hoe roasiko ity. Iza ny eritreritra an'izany mandalo fotsiny ianao fa zany teneniny Hashem paradomana ilay omby mena anasorana ny loto avy amin'ny fahafatesana. Zany koa chok fa maninona aloha omby, fa maninona mena ilay omby. Sy ny sisa. Tsy ho takatry ny sain'ny olombelona izy fa Hashem no mahafantatra ny tsiambaratelo ambadika. Fa teneniny napetrany tamin'ny Israel, zanak'Israel hoe tanterao zany zavatra zany. Zany antsoina hoe chok na chokim. Mishloach haken lishchot behema chaya va'of. Lishchot
Shehita mamono an'ilay biby amin'ny antsy. Zay nitadiaviko teo, misy teny fa ilay izy teny gasy hoe alenta, mendry ve zany? Alenta? Tsy azo. Égorgé, tapana amin'ny antso ny tenda. Alenta hono zay ny hitako ato. Ie. Lenta zany. Lenta. Zay zay tasiny. Zay. Izy ke teny avy amin'ny teny vezo. Zay zay tasiny. Zay zany izy hoe mila mamono biby, tapana ny lohan'ny biby ahoana zany, ny vorona, ny orfe, ny ino exprime koa izy teo, ny zava-manan'aina, kaya, ary inona anankiray? Behema. Ireo biby fiompiana ataontsika angamba zay zay tasiny. Dikan'izay zany ao anatin'ny fiainana anankiray, aina anankiray moa zany ny fiainana iray, misy ny olona lahy io satria ny lehilahy no manao an'izany, mandatsa-drà ary mamono biby, fa ny vehivavy tsy mahazo, mitovy amin'ny fomba malagasy. Ny vavy tsy mahazo mandatsa-drà indrindra amin'ny rehefa hoe biby hovonoina hohanina. Raha tsy hoe tena ohatra hoe tena hoe misy trano anankiray aseho ny loham-pianakaviana dia ohatra ka misy zanany lahy matoa efa mahavita mamono dia izy no mamono ny biby fa tsy ny vehivavy mihitsy. Fa rehefa tena tsisy mihitsy zay vao tsisy lahy mihitsy ao anatin'ilay trano zay vao afaka mamono ny vehivavy. Fa amin'izay fotoana izay koa mila mahafantatra ny fomba. Fomba famonoana biby. Misy fahakely rehefa soto dam khaya va off. Mila rakofana hozy izy amin'ny ran'ny biby izay novonoina. Zany fomba malagasy koa zany. Rehefa avy mamono biby, ahoana fiteny anazy amin'ny teny gasy? Rehefa avy mamono biby dia sy vorona dia totofana ny rany. Totofana ny rany. Izy zany aloha voalohany indrindra mila latsaka amin'ny tany. Dia rehefa latsaka amin'ny tany izy dia maka vovoka dia totofana ny rà. Zay zay tasiny. Lizaok olehit hanen bitfila. Rehefa mivavaka hozy izy. Misy fotoana hozy izy rehefa mivavaka dia mila mitomany ho anasehana semina. Amin'ny vina fanaovana an'izay rehefa tonga amin'ny antsoina hoe tikony hatsot. Tikony hatsot na ilay fanamboarana amin'ny tapakalina. Misy texte vakiana amin'ny tapakalina izany antsoina hoe tikony hatsot dia amin'izay fotoana izay mila mitomany. Ny tena tsara mandatsaka ranomasy satria misy kavanana. Inona moa no atao amin'izay fotoana izay? Mitomany an'ilay tenimpolo simba. Tsisy toerana zany toerany eo anivon'ny eto amin'ity tontolo ity. Tsisy intsony ilay toerana. Ny toerana nefa fantatra fa miaraka amin'ny voalohany indrindra ny tenimpolo voalohany ny vatana. Fa rehefa vitanao tenimpolonao iny dikan'izay efa vitanao tikony amidote. Rehefa feno fahendrenanao ary manatanteraka ny erodidy napetraka semina dia vita izay ny antsoina hoe tenimpolo ara-batana. Fa tsy vitan'izay fa misy koa ny antsoina hoe tenimpolo tena hoe iraisan'ny be sy ny maro. Nefa iny simba koa iny. Dikan'izay mila amboarina koa iny resaka semina. Dia misy koa nefa antsoina hoe tenimpolo any amin'ny tontolo tsy hita maso. Fa izay koa zavatra hafa. Fa izay zany hoe farafahakeliny misy karazany telo antsoina hoe tenimpolo ao anatin'ny vatany tsirairay.
manamboatra ny toetrany tsirairay zany satria de ajana koa ny fahadiovan'ny tempolo misy an'izay koa ino dikan'izay tandremana ny zavatra ampidirina anatin'ny vatana misy ny antsoina hoe biby madio misy ny antsoina hoe biby maloto rehefa maloto ny biby mandoto ny vatana nefa tempolo ino dikan'izany ohatrany hoe Hazbe Shalom sanatriany zany mitondra kisoa anatin'ny tempolo misy an'ilay toerana antsoina hoe masina indrindra simba ny vatana tsisy tsony hasina satria mampiditra zavatra maloto anatin'ny vatana zay zany ny dingana voalohany tempolo voalohany vatana faharoa le mila amboarina koa ny tempolo tena hoe toerana Hashem taza maso tena tempolo any ivelany izay Hashem fa hatramin'izao efa 2 arivo mihoatra ny 2 arivo taona simba le izy tsisy toerana tsony zany Hashem idinany eto izay Hashem de toizana koa de zay nasona hoe zay ny tomanina amin'ny hatsot rehefa mifo amin'ny alina tapakalina de mipetraka amin'ny tany asina vovoka eto amin'ny fametrahana ny tefiliny eto amin'ny loha de rakofana ny loha tapenana ny baba anatin'le lamba rakofana ny loha de miakanjo ny antsoina hoe sac zay le hoe ohatrany hoe karazana akanjo vita avy amin'ny volona ataontsika bengy volona bengy satria zany tena miditra matsilo zay koa miteny mazenge zay misy tsilo ao anatiny de rena miditra anatin'ny miditra anatin'ny hoditra rehefa tafina le akanjo satria zany ny olona anankiray efa antsoina hoe misaona mipetraka amin'ny tany mirakofana ny vatany de manao akanjo sarotra hoentina misy eviny daholo ao ambadika an'izay misy sody ao ambadika an'izay izay Hashem de zay zany ny teneny hoe amin'izay fotoana zay anao mila mitomany amin'ny hoe tena tsisy toerana zany Hashem hatramin'izao any ivelany ankoatran'le vatantsika zany ankoatran'ny vatantsika izahana hoe ho adio tsisy toerana Hashem any ivelany nefa tsika manana trano mitoetra anaty trano tsika fa nefa Hashem tsisy trano ohatrany hoe tsisy zay ny antsoina hoe olona tsy manana trano mipetraka any ivelany zay ny tomanina de tsy maintsy mitomany mihitsy satria averina fa misy tikonina zany fanamboarana Rishkhot ولحريئة بحتسوتسيروت أو بشوفار على تساروت هاتسيبور خاص في شالوم mila mitsoka shofara ozy izy rehefa misy rehefa tonga na miaina amin'ny vanim-potoana sarotra be eo an'izay sarotra be enjana moa zany raha ohatra tenentsika ataontsika vanim-potoana enjana ho an'ny olona raina na ho an'ny communauté na ho an'ny vahoaka rehetra antsoina hoe Israel manaraka Torah sy ny zao tontolo zao rehefa misy an'izany Hazbe Shalom ozy izy hoe tena sarotra be le fotoana de mindana mitsoka shofar izay Hashem dikan'izay mila fantarina inona le ahoana fatao rehefa mitsoka shofar inona ny kavana sy ny sisa na ny eritreritra ao anatiny rehefa mitsoka ny shofar fa tsy hoe mitsokatsoka fotsiny ohatran'izao izay Hashem لشبوت مي عبودات هارز با شريئي ميلا نولا نكري manana tany ozy izy de mila manaja ny antsoina hoe rehefa tonga ny taona fahafito de sabata ho an'ny tany le izy mandritra ny taona tsisy tompony ny tany ary rehefa maniry izy de maniry de ny zavatra rehetra vokatra eo ny olona rehetrarehetra afaka mihinana afaka maka amin'ny toerana io satria sabata amin'ny taona ray manontolo sabata mikasika amin'ny tany zay koa mila ajana tsy azo esana zany ny tany na misy haitra ratsy ataontsika hoe haitra ratsy maniry amin'ny voly tsy azo kitihana avela izy amin'izao satria sabata tsy miasa sabata ny tany mitsivà koa zay izy averiko ihany fa tsika anatin'ny sokazy hoe ezahana tanteraka an'izany mitsivà zany anatin'ny fiainana anankiray de ny tohizana kely tohina fa farantsika mila fateny satria raha ohatra ka tena tsy manana tany le olona raha ohatra ka tsy
tsy misy kohenina raha ohatra ka tsy matahotra ny mamono biby tsy ny sisa raha ohatra ka tsy mahita mihitsy zany an'le hoe zanaka azafady le vorona renim-borona zay miandry ny tranom-borona sy ny sisa dia inona natao vakitsika izy amin'ny farany fa nalao aloha raisina daholo ny mitzvah وبزي محلوكات إم ميدورايتا أو ميدرابانان efa manatra Torah koa izy les garesh beget ngasolo vety tony vety isa zavatra fa misy le hashmita perot ha karka bashevi ay misy malaka anankiray rehefa amin'izay fotoana zay ozy izy rehefa le tonga am'le taona fahafito na antsoina hoe sabatan'ny tany de ohatra ka misy voankazo izy latsaka tamin'ny hazo tsy azo raisina fa avelanao eo satria tsisy avelana tsisy tompony le izy de tany ho an'olona rehetrarehetra satria sabata وبزي مخلوقات إم ميدورايتا أو ميدرابانان am'izay alakhazy eo izy misy tsy tovizan-kevitra fa tsy tovizan-kevitra tsy araka-kehitretsika hoe mifanohitra le olona fa misy olon-dehibe tany aloha milaza hoe afaka raisina le voankazo latsaka tamin'ny tany de misy ny olon-kendry hafa miteny hoe tsy azo raisina misy fatany hoe aiza zany toerany tsirairay sy ny sisa fa zay koa efa misy korony ratsika kely mikasika ny antsoina hoe mahloket le shem shamaim na ny tsy fitovin-kevitra fa manaraka ny sitrapony lanitra manaja ny Hashem ny tena marina fa tsy hoe idivana le izy de le garesh beget ty ataotsika izy teo get ty hitatsika ty mitzvah io mitzvah positif hoe mila manatanteraka ny antsoina hoe get inona antsoina hoe get rabi mishay fantatrao ve shalom shalom abi aina sianaka amin'ny Facebook shalom shalom inona antsoina hoe get maheno ve zao vao maheno maheno ve Baruch Hashem ny get ve ty ity anankiray ty le vola aloha amin'ny fisarahampanambadiana ie fisarahampanambadiana ireo tsara resika an'izay le izy mitzvah positif aiza ny toerana misy an'izany hoe fisarahampanambadiana ao anatin'ny antsoina hoe mitzvah zay tokony ezahany olona anankiray ho tanterahany anatin'ny fiainana anankiray inona dikan'izany rehefa ao anatin'ny fiainana iray zany mila olona anankiray mila tonga am'izay kady zay hoe mila misaraka mivadina izy mitzvah zany ahoana fandraisantsika Kazy ve shalom ve zany tokony hoe tokony isaorana zany le vady ve hoe sarahana kazy ve shalom tia azadino fa tsika ao anatin'ny shaharekedosha tanjon'ny shaharekedosha azahoan'olona anankiray miakatra foana dingana avo be antsoina hoe roa hakodesh tsy avy fa roa hakodesh feno dingana be diabe koa anatiny fa tsy hoe rehefa hoe roa hakodesh manina zany tena an'izay satria io mitzvah io ny hoe misaraka mivady aloha izy mahazo zanaka sy ny sisa satria natanteraka ny antsoina hoe peruvona le didy voalohany nampiaraka Hashem ho an'ny Adama sy Hava hoe mitera de fenono izy ny tany tsy maintsy manambady zany fa misy dingana anankiray ao ambonin'izay inona zay dingana ambonin'izay zay antsoina hoe get na sarao izy mivadinao raha ohatra ka tena hoe miakatra mbola za tsy teny hazy shalom avy eo ihany tsy olona rehetrarehetra afaka manao an'izany hazy shalom
fa ny olona vitsiny no nanao an'izay. Misy tantara ao anatin'ny Torà, ny olona anankiray nanao an'izany. Fantatsika ve iza zany olona zany? Fantatrao ve Bichaim Ishai? Iza no nanatanteraka an'izany mitzvah zany? Ezra Tashema tamin'ny Avrahama sy Sara zao nisaraka an'ilay an'i Sara sy Avrahama. Fa tsy nisaraka ireo, tsy nanao gety Avrahama satria vadiny foana Sara mandrapahafatiny. Dingan'ny olona mahazo manao an'izany Moshe Rabbeinu satria nisaraka tamin'ny vadiny izy tamin'ny farany. Teza nahitana an'izany satria teo nanaovan'ny Miriam sy Aharon lashonara mikasika azy, mikasika an'ilay vadiny Kushite hoe efa mamaky anaty Midrashim, inona hozy izy lashonara nitenen'i Miriam. Moshe hozy izy nanambady tany amin'ny Eretz Kush, tany natsoina hoe Kush, aiza io Afrika. Nanambady reine izy. Dia tany izy nefa niaraka tamin'ny vadiny io, nihinana an'ilay mariage. Dia nefa eto izy izy vadiny zao Tsipora, zanaky Yitro, Tsipora, maninona hozy izy tsy miaraka tsony aminy. Maninona izy, inona dikan'izany hoe tsy miaraka tsony amin'ny Tsipora? Tsy mifandray tsony zany zareo, tsisy Yehody satria ny olona misy Yehody no antsoina hoe mpanambady. Dia teo no nanaovan'i Miriam lashonara. Dia teo amin'izay Hashem milaza hoe fantaro aloha voalohany indrindra, tsy hoe Hashem, Ari Akadosh manazava an'ilay izy ao anatin'ny Shara Psukim, raha tsy diso za, hoe le vadiny Moshe Rabbeinu, le Kushite na le afrikana avy any Kush, le mpanjaka vavy ozy izy, vadiny mpanjaka vadin'ilay mpanjakan'ny Kush, tsy nihinana an'ilay mariage mihitsy Moshe satria dingana anisan'ilay mpanjaka vavin'ny Kush avo be. Zany mbola sitrany. Fa rehefa tonga eto amin'ny Tsipora ozy izy, maninona Moshe tsy nandeha tsony satria azahoany ampidina natsoina hoe Torat Alef, tsy maintsy nanatanteraka natsoina hoe gety izy. Fa tsy afaka miakatra amin'izay ianao raha ohatra ka tsy manana an'izay niveau zay. Inona zany dikan'izany? Chazve shalom za tsy miteny hoe olona rehetrarehetra zany mila dingana tonga amin'izay fotoana zay hoe hisaraka. Fa raha ohatra anao manana dingana natsoina hoe Moshe na Moïse, Moshe, tsy hoe manana dingana fa mitrandraka an'izany dingana zany, mila fantarina fa mila vonona amin'izany toerana zany ianao. Satria Hashem niteny tamin'ny Moshe hoe manomboka zao tsy miaraka amin'ny vadinao intsony ianao. Dia mitaterana ilay zavatra. Tsy averiko any izy misoratra eto, fa zany tsy midika hoe olona rehetrarehetra tonga dia maheno an'izay dia zay zany ilay izy fa dia Chazve shalom. Raha ohatra ka tena hoe manana an'izay fanetretena mitovy amin'ny Moshe, dia ataovy ilay izy, fa mila fantarina fotsiny hoe inona zany dikany hoe fanetreten'i Moshe. Satria izy zany ny olona tena feno fanetretena indrindra teto an-tany ary tsy nisy teo alohany ary tsy ho izy ny ao aorianany. Izy zany mahazo manao an'io alaka io. Nefa izy resany Bichaim Vital dikan'izay. Megadel ha anazir seor. Inona hozy izy? Misy dingana anankiray hozy izy tokony mitzvah anankiray tokony tanterahan'ny olona hozy izy mikasika ny Nazir. Le Nazaréen. Izy le Nazaréen. Inona natsoina hoe olona natsoina hoe Nazira Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Ishai. Tapaka, ny olona natsoina hoe Nazira dia olona nanao voady hoe tsy anapa-bolo, tsy hisotro toaka satria misy dingana ara-panahy tiany tratrarina. Dia azahoany an'izay zavatra izay mila avelany maniry ny volony ary tsy mikasika toaka mihitsy izy ary tsy mifandray amin'ny tsisy firaisana mihitsy zany ataony mandritra ny taona iray. Dia mila manao voady izy amin'izay fotoana izay. Dia izay ilay mitzvah eto hoe mila alavaina hozy izy ny volon'ny olona anankiray izay te hanaraka natsoina hoe Nazir satria misy dingana averiko any
tanjon'izay tsy hoe iaina ohatran'izay mandrapahafatiny fa fitaovana fotoana le nazi le zavatra antsoina hoe nazia satria io zavatra io no fototra ny fampianaran'ny tsy hoe fototra ny ino zany fototra ny finoan'ny antsoina hoe rastafari satria nahita an'le nazira tsy fantany dikan'le antsoina hoe nazira manalava volo tsy misotro toaka ary tsy mitandrina ny resaka hoe firaisana de misy asa ara-panahy spiritualité rohani ataon'le olona antsoina hoe nazira fa veriko ihany le nazira tokony hoe ray taona fotsiny fa tsy hoe iny no tena hoe lasa fototra ny fiainanao voateraka hatramin'izao zay mantsy le somary lasa miditra amin'ny zavatra hafa rehefa aveo ny resaka hoe rastafari olona io rasta reny manjary noentina miaraka tamin'ny hoe mifoka zavatra azahoanao le dingana antsoina hoe spiritualité vao miakatra any amin'ny toerana nefa ny tena marina anatin'ny Torah tsy mila mampiasa zavatra foana zany ianao raha ohatra ka te hiakatra any amin'ny toerana antsoina hoe rohani fady fa mila amin'ny herinao inona le herinao eo amin'ny fahendrenao sy ny fahamasinanao fa tsy mahazo tsy miditra amin'izany hoe zavatra foana de iny no manampy anao hiakatra de nefa zay no entin'ny antsoina hoe nazira tsy hoe nazira fa noentin'ny olona antsoina hoe idéologie rastafari fototra amin'ny antsoina hoe nazirut le izy tena marina Ezra Hashem nda tsy fa vitana ty fa efa mamarana azy ny atsily ny andaf zao manafitra ny izay nenjehana mitsivà koa raha ohatra misy olona manenjika misy olona anankiray mihazakazaka ataoko kisarisary le izy voalohany misy olona anankiray mihazakazaka any ivelany de misy olona manenjika azy de mitsivà mila avotanao le olona nenjehana zay le kisarisary fa io koa eo amin'ny fiainana andavanandro misy olona anankiray fantatrao fa enjehan'olona de le fanontaniana hoe maninona izy nenjehana ratsy hoe na maninona foana de avotana foana zay le fanontaniana hoe voalohany aloha ny olona enjeny de zay le amin'ny alakha inona le olona enjena inona ny antony enjenan'le olona raha ohatra ka eo amin'ny lafiny antsoina hoe midot amin'ny zavatra tsara amin'ny fahamarinana izy no enjena avoty le olona fa raha amin'ny sheker avotana ve izy satria mitsivà tsy miteny mihitsy izy hoe ny olona olona miady amin'ny marina sy ny olona mandainga tsy voasoratra eto le hatsila ha nirdaf vonjena hoy izy ny olona enjehana zay averiko ihany fa mila manokatra boky de mila fantarina tsara hoe inona ny afinao ambadika inona ny anatin'izay titre antsoina hoe famonjena ny olona enjena fa tsy voavalivaly fotsiny amin'izao le izy hoe zay le mitsivà tonga de zay zany le alakha le zay le lalàna l'is'a ones ed a nusato ny olona zay alakha koa ty mety enjana andraisana azy fa veriko ihany ny anatin'izay anatin'ny dingan-ty antsoina hoe tsadika de inona le alakha le olona zay ahoana zany ahoana ny antsoina hoe anoana zany amin'ny teny frantsay izy hoe nisy olona violen'olona anankiray de nisy zazany ao anatiny nisy zaza zany vokatry n'le viol nolanana voaolana voaolana izy de bevoka teda zay alakha anankiray raha ohatra ka nisy voaolana izy le vehivavy de bevoka de fantarina fa le olona nanolana azy tsy maintsy manambady azy raha ohatra ka hoentina amin'ny eo amin'ny lafin'ny fihetseham-pona émotion sarotra be fa raha ohatra ka hoentina amin'ny fahendrena ino dikany hoe fahendrena le misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra ny tena marina fa tsy azonao resahana zany amin'ny olona dominer émotion satria
voalohany indrindra tonga de miteny fa ahoana koa zany lalàna zany, olona voolana ve de terenao indray izy anambady an'le olona nanolana azy, Khadija Shalom, sanatria zany ozy izy, tsy ho zaka mihitsy zany nefa fantarina fa ohatran'ny Dina, tantaran'ny Dina, nivoaka tany ivelany Dina, zanaky Yaakov, de nahitany izy Ben Hamor, Shem Ben Hamor, de voaolana tany izy. De inona ny zavatra nitranga rehefa aveo? Inona teneny Hashem, Yaakov, mila am'izao fotoana zao satria anao izy nanao an'izay lasa alainao ho vady izy. De nefa de zay zany raha ohatra inona ny réaction ny fihetsikan'ny Shimon sy Levi, tsy tantiny zareo le izy satria fa nifantarina fa Shimon sy Levi latsaka tanaty antsoina hoe fahatezerana sy ny fihetsem-po. De inona nataony zareo? Vonoiny zareo hatramin'ny farany ny taranaky Shechem. Zay tsy hoe taranaka fa ny lehilahy rehetrarehetra tao a Shechem nampiasa an'le hoe raha nareo izy anambady amin'ny hiditra miaraka amin'ny fombanay de mila forana daholo ny lahy rehetrarehetra. De forana ny lahy rehetrarehetra de mifantarina fa ny andro fahatelo ny tena malemy ny olona satria eo izy ny tena marary ny fery. De tonga Shimon sy Levi vonoiny daholo ny lahy rehetrarehetra ny Shechem satria noentiny ny fihetsem-po. De inona sikarisika inona ny réaction ny valiteny sy ny valin'ny Yaakov aviny io mikasika an'izay fihetsika an'izay, inona ozy tsy nataonareo? Tsy niteny mihitsy izy hoe fa maninona ty olona ty tsy niteny izy hoe soa ihany nareo fa nanao an'izay satria nanolana ny zanako vavy satria zanany vavy rery fotsiny, fa bedesiny nefa ny zanany Shimon sy Levi zay namonana an'le olona nanolana ny zanany. Zany dingana tsy eo amin'ny resaka émotion intsony zany satria Yaakov avy fantany tsara izy le fanao anatin'ny Dina. Inona le tikonina na inona le fanamboarana tokony nataony, matoa izy nivoaka misy antony, matoa Shechem no nanao an'izay zavatra zay, misy fifandraisany ireo fanahy anankiroa eo, fa tsy eo amin'ny resaka fihetsem-po intsony zany zavatra zany. Rehefa amin'izay fotoana zay tonga le zavatra, tsy maintsy anao manambady satria zay le fanamboarana an'le ota natao na tikonina. Fa zany zavatra zany avy eo kiany. Tsika miresaka satria mianatra Torah zao, fa raha resahana amin'olona nivelany ohatran'izao zany tonga de miakatra mihitsy ny volo-tanana mihitsy ny volon-doha. Efa inona koa zany anaha zany? Zany ve lalàna zany? Tsy mendrika zany anaha zany, tsy sisa. De raisotsy ny tantaran'ny Yaakov. Zany zavatra zany koa tafiditra anatin'ny hoe mitzvah mila tanterahan'ny olona anankiray anatin'ny fiainany. Chazve shalom, maniry ve zany ny olona chazve shalom hoe mizana ny vavy, chazve shalom sanatria zany voaolana ny olon-kafa. Tsy zay mihitsy le zavatra fa hitatsika amin'ny farany hoe inona ny vahaolana amin'izay fotoana zay satria manjary hevitra hoe tsy tanteraka zany ny 380 mitzvot na ireo didy 380 satria raha ohatra ka tsy manao an'izay izy tsafiditra anatin'le isan'ny didy, isan'ny mitzvot. Kol Yamav Yashev Motzi Shem Rah Im Ishto Kol Yamav. Mety andikako an'ity tsy haiko inona teneny ato fa tsy vitan'le alaka hoe le olona nanolana an'le vehivavy ozy izy mila manambady azy fa tsy mahazo alalana io olona nanolana azy io misarabady an'io vehivavy io mandra-pahafatiny. Zay koa lalaka anankiray. Tena ao zany hatramin'ny farany. Dikan'izay tsy azo dingana ny Moshe mihitsy zany le olona nanao an'izay fihetsika zay.
satria tsy mahazo manatanteraka an'ilay misy vatao ambony antsoina hoe misarabady. Mandritra ny androny rehetrarehetra hozy izy. Le kadesh et chez moi idbahar be misirat nefesh. Manome manamasina izy ny anarana Shem avy amin'ny antsoina hoe mesirut nefesh. Iny antsoina hoe mesirut nefesh Rabbi Chaim Ishai. Mesirut nefesh. Bezrat Hashem ahoana re zany ny ilazana an'izany e? Fa ilay izy ohatran'ny hoe manome misy zavatra anankiray tena ilainao ilay izy. Dia nefa hitanao hoe misy olona tena mila ilay izy kokoa. Tsy azoko. Ina zany dikany antsoina hoe mesirut nefesh? Mesirut nefesh zany ohatran'ny hoe manampy olona anankiray izay mila fanampiana ve? Mesirut nefesh ho anà Shem rehefa atolotra anao ny ainanao ho anà Shem. Ina dikan'izany? Martyr. Na hiady anao ny fahamarinana zany iadivanao. Tsy ohatra hoe rehefantsika teo hoe misy zany hoe mahitanao any ivelany, misy toerana feno bongam-bato, misy olona mivavaka ao anatiny. Vitanao ve manimba an'ireny zavatra ireny satria ireny antsoina hoe mpanompo-tsampy. Sa miteny ianao tandremo fa migadra ianao raha manao an'izay. Ny olona antsoina manana antsoina hoe mesirut nefesh na migadra izy na maninona satria izay ny zavatra tokony atao dia ataon'ilay zavatra. Ho anà Shem nanaovana anazy. Dia metraka fandiniana zany. Raha ohatra ka misy olona zao antsika amin'izao fotoana ny amin'ny aleo atao moramora sao dia misy olona mahazavatra ratsy. Aleo manaraka ny izany. Ary ny Al-Kiddush Hashem? Kiddush Hashem tafiditra ny anankiray, ny Kiddush Hashem tena marina tena rehefa tena hoe manolotra ny aina. Fa mesirut nefesh dia tena hoe ny ainanao manontolo ho apetraka ao, ho atolotra anao ho anà Shem. Mbola tsy hamono, tsy tonga amin'ilay sokajy antsoina hoe hiala ainanao ho anà Shem. Kiddush Hashem amin'izay fotoana izay. Tsy haiko na manana ny mesirut nefesh ny fiainany rehetrarehetra dia amin'ny emet, amin'ny fahamarinana sy amin'ny mitovy amin'ny sitrapony Hashem. Dia izay zavatra rehetrarehetra tapaka izany hoe nandidy izy dia miaraka amin'izay. Raha ohatra ny olona rehetra miteny hoe tiana atao nefa izy zavatra iny diso dia izy tonga dia miteny izaho tsy mankany na dia firana nareo na misy ny rehetrarehetra iny hoe ny olona rehetrarehetra miteny hoe tiany tena izy dia any ny lalana nefa diso ilay izy satria fantatrao fa diso ilay izy. Amin'izay fotoana izay aveloan'ny olona mankany fa anao mila mitsangana mesirut nefesh. Ary vonona zany anao hiady. Tsy hoe hiady fa hanohitra, hantondra ny antsoina hoe emet na hanao rery ihany. Tsy moramora ny antsoina hoe tsadika. Tsika mbola anatin'ny dingana tsadika zao. Ireo rehetrarehetra ireo mila tanterahana olona antsoina hoe tsadika. Izay izy vao afaka antsoina hoe tsadika. Le Aïd Bevet Din. Les manot shoftim ve shortim. Ina indray zay. Mila mametraka hozy izy na manositra menaka ho an'ny tsy manositra menaka le manot manome manot zany fanomezana. Misy loa manot fanomezana ho an'ny shoftim ny mpitsara sy ny shortim koa ny zany hoe ahoana zany ataontsika zay ny olona ao ambany mpitsara. Les hashvot ba'ale dinin.
Ny Eid Bevetidine. Ny olona mpitsara tonga amin'ny dingana antsoina hoe mpitsara am'zay zao tsika, zany tsika. Ny olona mpitsara de mila hoy izy hoe mila ahoana moa zany? Mila mandinika ny zavatra tenenin'ny rotota. Fa tsy hoe naheno anankiray fotsiny izy de tonga de zay de nanapaka nandidy hoe zao zany ny fitsarako an'le zavatra. Mila mandinika tsara hozy izy amin'ny rotota. Ny anankiray accusé na sy ny anankiray accusateur moa zany, ohatra ka ataontsika ohatran'izay le zavatra. Inona dikan'izay? Satria tsika mitsara foana isan'andro, misy olona anankiray mipoitra na misy toe-javatra anankiray miseho, tonga de ny fataon'ny olombelona indrindra amin'izao fotoana zao satria ao anatin'le antsoina hoe réseaux sociaux de fitsarana, mitsara ny zavatra atao, tonga de tsarana le olona eo amin'ny endrikany, na eo amin'ny zavatra teneniny, na eo amin'ny fihetsikany satria zavatra rehetrarehetra efa zarana amin'ny toerana antsoina hoe réseaux sociaux. De vao misy zany olona mipoitra manao zavatra, tsy maintsy tafiditra anatin'ny sain'ny tsirairay hitsara an'le olona. Fantaro hozy izy. Fa ianao zany amin'izay fotoana izay maka an'le toerana antsoina hoe mpitsara. Raha te hitsara anao hozy izy ka le fitsaranao marina manaraka ny antsoina hoe tiferet zay ny pirika avoaty amin'ity herinandro ity, de jereo tsara ary dinio tsara hozy izy ny zavatra voateny ny rotota, ny olona anankiray le ohatra hoe manohitra an'le zavatra mitranga na le olona anankiray manaraka an'le zavatra mitranga. Tsy vitan'izay, amin'ny resaka fitsarana koa hozy izy. Le ashvot ba'ale dinim le ha'id bevet din. Mila raha ohatra ka anao hozy izy vavolombelona ny zavatra nitranga de tsy maintsy mila tonga anao hozy izy any amin'ny trano fitsarana ho vavolombelona. Inona dikan'izany? Mijiva koa le izy. Mila ao anatin'ny fiainana iray mila manatanteraka an'izay hoe ho lasa vavolombelona amin'ny zavatra amin'ny zava-nitranga, mila ho fitsarana zany. Lidon aidim zomimim. De zay hozy izy, mila mametrahana fanontaniana ary mila dinihana, apetraka tsara mihitsy ny fanontaniana rehetrarehetra mikasika an'le olona vavolombelona. Fa tsy hoe miteny za vavolombelona, za nahita an'izao, de vita. Voalohany indrindra edim, avy eo koa edim pluriel, farafahakeliny zany anankiroa ny olona anankiroa ny vavolombelona zay vao afaka inoana ny feo hoe misy vavolombelona, fa raha ohatra ny olona anankiray fotsiny no vavolombelona, tsy mety al-pialaha ao anatin'ny lalàna tsy mety zany zavatra zany. De eo amin'izay fotoana izay no hoe mila dinihana tsara, atosika hatramin'ny farany mihitsy izy roa hoe mitovy ve ny zavatra hitan-jareo, mitovy ve zavatra notenenin-jareo sy ny sisa mikasika an'le zavatra nitranga. Ny hakor haedim. Tandremana hozy izy ny olona manao mitsangana ho vavolombelona nefa mandainga. Zay le anton'le fametrahana fanontaniana foana. Satria raha vao misy zavatra tsy mitovy de ny olona mametraka ny tenany ho vavolombelona, izy indray no mahazo fitsarana hafa mihitsy koa izy. Khatan kol shenato naki ihie leveto. Rehefa nanambady hozy izy rehefa olona anankiroa mifanambady mivady de mandritra ny taona iray hozy izy miaraka foana zareo. Inona dikan'izany? Tsy mitsara ny olona vao nanambady vao nanomboka nanambady zany ny lehilahy raha ohatra ka hoe misy ady de tsy afaka miditra amin'ny tafika izy hoe hiaro ny firenena satria izy ao anatin'ny taona voalohany fanambadiana. Zany avy eo koa alaha pshat, hitantsika anatin'ny Shulchan Aruch, nefa raha ohatra ka mametraka fanontaniana amin'ny zava-mitranga any Israel, any Israel, de tsy maintsy mitsara ny zavatra nitranga. Zany hoe avy eo koa alaha pshat, hitanao anatin'ny Shulchan Aruch, nefa raha ohatra ka mametraka fanontaniana amin'ny zava-mitranga any Israel, any Israel, de tsy maintsy mitsara ny zavatra nitranga.
tamin'ny nisan'le 7 octobre iny ny zavatra nitranga, natsoina daholo ny réserviste hoe olona hiady. Anisan'ireny réserviste reny nefa nisy olona vao nanambady tsy ampy ray taona fotsiny, tsy ampy ray taona, ary nisy olona nefa nisy olona koa izy natsoina hanaovana hiady zany izy, de teo izy nanambady, de nefa alefa foana izy nandeha miady, tonga de mifanohitra amin'ny alakà. Misy zany olona mandritra ny ady nataon'ny Israel tany zareo ny manambady, nefa lasa foana izy nandeha nalefa any amin'ny hiady lehilahy, tonga de mandika lalàna. Zay tasy. دون بخل ديني ها فرات ندارين mila ahoana koa ty mikasika ny atarat nedarim, fanasorana an'ireo voady rehetrarehetra zay natao zay tsy nitanterahana zany, na tsy navita nitanterahana, tsy vita nitanterahana zafady. Zay zavatra zay ozy izy mila hoentinao amin'ny mpitsara, hoe manatrika anao ny antsoina hoe bedin, averiko ihany bedin, olona voalohany indrindra, olona feno fahendrena ny olona afaka antsoina hoe din, na afaka mitondra ny antsoina hoe bedin na trano fitsarana, feno fahendrena ary feno tahatra an'Hashem, de malala ny alakà. Zay ny olona antsoina hoe zay vao azo-antsoina le olona hoe bedin. Ary dingana tena azon'zareo tena marina araka ny hitantsika tamin'ny fampianarana rehetrarehetra hatramin'izay dia antsoina hoe chasid, mpanao asa soa. Chasid izy fa tsy tsadika, tsy miady tsony izy amin'ny tserarany, amin'ny toetra ratsiny, tsy efa voatazony, voafeny daholo ny tserara, ary feno fitiavana ho an'ny rehetrarehetra izy satria efa vitany, efa nanamboatra ny vatany, efa tiany zany ny tenany, tiany le ilana antsoina hoe ratsy, efa be shalom izy. Dikan'izay afaka manampy ny any ivelany dia mizara fitiavana. Zany ny olona anisan'ny signe zany ahafantarana hoe le olona mendrika ny antsoina hoe bedin, ary chasid, fanao asa soa foana. Fa raha ohatra ka anao bedin, miteny hoe bedin nefa tsy manamboatra amin'izay dingana zay, mila ezaka. De tsy vitan'izay fa ny bedin mila anankitelo, maninona anankitelo, tsy hoe potrapotra fahatany le isa hoe anankitelo, satria zay no zavatra mitranga any amin'ny antsoina hoe olam rohani na tontolo ara-panahy. Rehefa misy fitsarana any ambony dia tsy maintsy misy ny antsoina hoe mpitsara, mitondra mandidy, dia izy tsy maintsy arahan'ny bedin anankiroa. Eo ny antsoina hoe edim na vavolombelona, fa samy manana ny dingana afaka mitsara koa zareo, fa ny olona anankiray tsy afaka mitsara tonga de ohatran'izay. Zay ny antsoina hoe bedin. De zay ny tenena hoe ny olona antsoina hoe bedin zany mahita ary mahare ny fitsarana tany ambony. Dikan'izay manana dingana spirituel, manana farafakeny izy roar hakodesh. Raha tsy hitany ny zavatra tapaka tany ambony kanefa izy no manapaka aty ambany, dikan'izay tsy voalohany indrindra tandremana ny fitsarana. Zay hoy izy. Rehefa misy zany olona anankiray te hanatrika bedin satria anamboatra, hanala an'ireo voady zay voateniny nefa tsy tanteraka, dia mila manantona bedin. Lidon edin ladun bechol dine afrat nedarim לשלם המזיק ממון חברו או החובל בחברו. Mila raha ohatra ka misy mameno ny volan'ny namanao izy, raha ohatra ka tsy ampy, misy vola tokony naverinao ho an'ny namanao ka tsy ampy le izy, dia mila fenoina reny izy, aza velavela amin'izao hazo shalom, tsy maintsy aloha zany ny vola izay tokony ho naloha. Hashem tohizina amin'izay efa mamarana azy tsika. La donne be niske behema ki yagouf shor ou be niske hashen habor be aesh. Misy ny antsoina hoe karazana antsoina hoe nezekima na fanimbana vokatry ny biby fiompinao na ny ombinao ozy izy, na le misy ny antsoina hoe nezeka avy amin'ny antsoina hoe teto
avy amin'ny vatany. Ohatra zao misy olona mpivarotra vazy mora simba, de nandalo izy niombonao de voakitika ny vatany de lasaka ny simba le vazy de lasaka amin'ny tany de potika. De anao zany tsy maintsy mandoa an'iny vazy iny na de ombonao ara le izy, ny ombonao no nanao azy satria anao ny tompony de ema. Zay anasiny Mishnah antsoina hoe Nezikim na ireo mpanimba, zavatra simba zany. Nezikim koa nefa alpisao zavatra hafa koa. Hashen, misy koa izy ny dommage na misy zavatra simba vokatry ny nifin'ilay le omby. Ny dikan'izay mety hoe tonga izy niditra tamin'ny sahan'olon-kafa de nanomboka naninana ny zava-maniry ao anatin'ny sahan'olon-kafa. Very koa zany, very vola zany le olona. Dikan'izay anao mila mandoa an'izay na de tsy anao ary nihinana azy fa io ombinao. Tsy vitan'izay fa abord misy lavaka koa. Anao anatin'ny toerana hitanao manana tany de misy olona mandalo nefa amin'ny taninao de anao nefa manamboatra misy zavatra amboarinao de mila nangady zany anao misy lavaka de misy olona lasaka anatin'ny lavaka io. Averiko ihany reo zavatra reo kôdy daholo. De rehefa ohatra naratra le olona de mila anao no tompony andraikitra n'iny lavaka iny de anao zany mila mikarakara le olona lasaka tanatin'le lavaka nadianao. De rehaesh ny afo koa. Ohatra anao manao barbecue de mipitika le misy zavatra afo mipitika mety ny rivotra de lasaka tamin'ny sahan'olona anankiray de may ny sahany satria anao nanao an'le izy na de rivotra ary nitondra azy fa anao nampirehitra an'le afo. Zay misy karazana be dia be avy eo ihany inona ny kôdy ambaran'izay ambadika an'izay de anao mila mandoa ny tany le vokatry ny olona anankiray may. Sinisisa ou be nizike shomer hinam ve shomer sakhar ve hashoel. Tsy vitan'izay misy koa izy zany natsoina hoe dommage na ny ny fanimbana vokatry ny zavatra vokatry ny ohatra misy olona anankiray nindraminao vola na napindrananao vola de tsy naverinao le volany de nisy nezaiky zay nisy fanimbana zay ao amin'ny inona le fanimbana satria mety hoe ilain'le olona le vola de nitazominao amin'izay fotoana zay misy fanimbana nezaiky koa zany izy. Sinisisa Finama hoe shomer sakhar de misy koa izy ohatra nametraka vola ho an'ny olona mpitazom-bola de ny olona mpitazom-bola iny nefa very nisy olona nangalatra tao aminy de very le vola de le olona mitazona an'le vola mila mamerina satria izy fantatra fa mpitazom-bola. Fa zay zavatra zay avy fa misy alakha be dia be feno misy lalàna be dia be ambadika an'izay fa tsy hoe zay fotsiny le izy mila miditra anatin'ny baba traité Masechet Baba Kama. Baba Kama. De inona koa finama l'école miné mikaha ou mimkha ny karazana lalàna rehetra mikasika ny misy olona fitakiana zavatra tokony nenao zany zavatra rehetra ohatran'izay koa lalàna. De inona koa l'école miné mikaha ou mikaha l'école miné to'ain ve nita'an ary ny vola zay alohan'ny mpangalatra. Ohatra izy nangalatra de mila voalohany indrindra mila very ny zavatra nangalariny ary tsy vitan'izay fa mila misy natsoina hoe misy zavatra misy vola karazany 5 mila alohan'le olona nangalatra. Anao tsy 5 zay azafady zay ho an'ny olona naratra fa ho an'ny olona nangalatra mila le zavatra nangalariny mila veriny de miampy vola anankiray hafa misy valeur lanjan'ny vola anankiray hafa amerenana ny dommage na ny zavatra nisombany amin'ny rohani satria ny zavatra rohani ara-panahy.
satria ny olona mangalatra zany misy fiantraikany izy eo amin'ny fiainana mihitsy hoe tsy eo intsony le zavatra hita maso fa miaraka amin'le zavatra simba amin'le olona hoe tsy hitany intsony le zavatra nalahelo izy ohatra. Ohatra ka raisiko sarisary fa tsy izay fotsiny tsy izay mihitsy le zavatra fa misy eo amin'ny dingana spiritual misy zavatra simba any rehefa misy olona nangalatra. Dia mila sady mamerina ny ara-batana zany izy. Le zavatra nalainy mila averina fa tsy vitan'izay mila manampy vola anankiray hafa mihitsy izy, lanjam-bola anankiray hafa anamboarana ny zavatra nitsombaniny any amin'ny tontolo tsy hita maso. يقول مني في ديني نحلو اوكي في لدون ها جناب بتشلميم لين توت أحري ربي rehefa mandidy izy ianao dia mila manapaka araky ny rabim hoany ny fanapahan'ny be sy ny maro no arahana ho izy. Zay aloha zany ny amin'ny dingana efatra na sokajy fa efatra ny karazana mitzva zay maninona tokony ezahany olona anankiray miaina tia hanaraka ny Torah ho tanterahany anatin'ny fiainany andalovany ity anatin'ny fotoana nandalovany amin'ity tontolo ity. Dia zao zany izy araka tenentsika teo fa raha ohatra ka hoe tsisy zany koanim na tsy misy reo zavatra reo dia ahoana ny tanterahana azy satria mila tanterahana izy rehetra satria reo anatin'le 613 mitzvot. Zay le hoe rehefa anao izy mianatra halakha ary vakianao reo halakha reo tsy vitany hoe zao ataontsika zao mamaky an'le titre fotsiny fa tena miditra ao anatiny dia mandeha any amin'ny tsipriany. Mianatra halakha anao dia zay le hoe anisany nanantanteraka an'le mitzva. Zany no azahoan'ny olona anankiray na dia tsy eo ary le reo zavatra reo mitsanga teo aminy fa ny vakiana izy ary nianarany mihitsy fantany zany ana tsipriny le halakha le lalàna dia anisany olona nanantanteraka azy. Zay le tenentsika isaky ny shaharita hoe inona le tenentsika isaky ny shaharita rabi Fahim Ishay any amin'ny antsoina hoe korbanot na sorona. Tio izy teo. Ve'ata amarta uneshalma farim sifatenu. Inona dikan'izany? Ary ianao izy dia nilaza hoy izy Hashem fa ho tanteraka ho feno zany hoy izy ny sorona avy amin'ny antsoina hoe para zany omby satria omby le izy sorona omby izay atolotra ao amiko avy amin'ny vavanao. Inona dikan'izay? La reine iratsao minefanefa Hashem avoteny she ye esia sifsoteny je hashuv umekubal umerutse lefanefa. Satria ianao izy zay zany tenentsika isaky amaky ny antsoina hoe korbanot na le sorona zay nitanteran'ireo pretra tany amin'ny tempolo isan'andro. Dia satria hoy izy ianao no teny hoe ho fenonareo hoy izy ny sorona avy amin'ny omby hoentinareo avy amin'ny vavanareo. Inona dikan'izay? Rehefa mivavaka anao ary vakianao le izy amin'ny vava dia feno koa le ohatra anisan'ny olona nanantanteraka an'le hoe tondra sorona teo anatrehana Hashem. Tsy voatery zany ianao tondra omby mihitsy fa rehefa voavakinao izy miaraka amin'ny kavanavy ihany fa rehefa voavaky ary izy efa izy zay dia efa anisan'ny olona ohatran'ny hoe tondra an'le sorona mihitsy teo anatrehan'ny Hashem. Zay ny tenentsika zay zany avy amin'ny io azahoantsika ny teny hoe ny olona anankiray zany zao mamaky an'ireto halakha reto ary mianatra ary miditra amin'ny sipriany dia tonga dia afaka tazaina izy hoe nanantanteraka an'izany mitzva zany.
Ary angambany misy ho an'izay mahita an'ity fa ino izy teo? Mitzvot Rambam. Misy ny antsoina hoe Rambam resika ity. Rambam nanoratra ary nanao compilation an'ireo 613 mitzvot rehetrarehetra. Reny vakiana ohatra hoe zao isan'andro zao afaka mamaky hoe 2 na 3 dia anatin'ny taona iray mahavita namaky an'ireo 613 mitzvot rehetrarehetra ireo. Ity zao no antsoina hoe mitzva assez na le mitzva positif na le atsika hoe fomba. Rehefa mamaky an'ireo rehetrarehetra ireo ary tsy hoe mamaky fotsiny avy eo tsy hoe mamaky fotsiny dia vita fa miditra amin'ny atsipirihany sokafana ny boky hoe ahoana tsara zany halakha zany. Fa ny tena marina ianao mamaky mamaky efa izy anisan'ny ohatrany hoe nanatanteraka. Dia izay zavatra zay afaka ataon'ny olona zany ohatra hoe mamaky anaky 3 izy isan'andro. Zay ny anatin'ny antsoina hoe Chokle Israel. Mamaky ohatra ity le Achri mitzvot be Metziut Hashem azafady. Le Hakir azafady be Hardut Hashem. Le Ahov et Hashem. Zay midikandreo zay mitiditra amin'ity tianana an'ity site ity afaka alefako fa nanatanteraka zany zay mitzva assez anaky 3. Zay ohatrany hoe mora ilay izy fa ny tena marina misy zavatra zay mila mianatra teny hébreu vao vakina amin'ny teny hébreu dia efa izy Bezat Hashem. Zay zany amin'ity Bezat Hashem fa tohizana zany ny fianarana Sha'arei Kedusha amin'ny manaraka. Dia izana koa atao amin'izay ny fampianarana Pirkei Avot. Efa nisy cours anankiray natao fa mbola tsy nizarako tao amin'ny Facebook ilay izy fa hozaraina Bezat Hashem dia any no jerena ny cours voalohany fa tsika zany zao hanomboka amin'ny chapitre faharoa ny Pirkei Avot Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Toda Rabba mianatsiny tsy mara elaela kely fa miditra kely amin'ny halakhatsika Bezat Hashem. Misy fanontaniana ve? Baruch Hashem. Ohatra ka tsisy dia amin'ny manaraka zany Yom Tov le Kulam dia amin'ny manaraka indray atao ny Pirkei Avot. Laila Tov, Yom Tov.